Mahavelombolo ireo mpivarotra drakaka eny amin'ny tsenany Mahabibo. Ny fandehanan'ny tsena tatoato izay nanomboka ny volana Jolay lasa teo iny hatramin'izao ora itenenantsika izao. Raha ny resadresaka natao tamin'ireo mpivarotra drakaka dia tsara ny tsena nanomboka ny fotoan'ny fialan-tsasatra. Manararaotra izy ireo ny mampiakatra kely ny vidin'ny drakaka raha mitahaina amin'ny fiainana andavanandro. Ireo mpivahiny no tena manjifa ity drakaka ity raha eny amin'ny tsenany Mahabibo. Manjifa hoan'ny mpianakavy ary manjifa ihany koa hoentina atao voandalana eny Antananarivo. Izany no antony ividianan'izy ireo drakaka eny amin'ny bazary Mahabibo. Anisany hazan-dranomasina mampiavaka ny tapitanànan'ny Mahajanga ny drakaka na ny kraby, ary izany ihany koa no anisany mahasarika mpizahatany eto amintsika. Ny mpivarotra rahateo miezaka hatrany ny anome ny tolotra tsara ho an'ireo mpanjifa ity drakaka ity.